Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Afaka tsara ny tasy. Soca Vitre, Baolay, Vaolinina manolotra ho anao ny vaovao. Vokatra vonjimaika ny telina hono iray ny farian'Andrikiba Antsirabe tao anatin'ny fetin'ny Paka folo no naratra. Vokatry ny fifanosehana ijery fampisehoana 7 no nandalo tao amin'ny urgence Omaly 7 no tsy maintsy nampidirina hôpitaly. Nanakoako eran'ny akamaso ny feon'ireo kristiana tonga nanatrika ny sorona masina fankalazana ny Paka 5 mampitovy ny mahatra sy ny manan-katao manoloana an'Andriamanitra amin'ny fihetsika sy ny fitondran-tena ny Paka araka ny toritenin'ny Père Pedro. Nanenika ny tapin-tanety ny filokana androany tsy nisy ny famerana ny tsy ampitaona ary 10 hatramin'ny R1,000 no azo apetraka ho an'ny tourniquet sy ny kotikely na ny kosikosika miainga hatramin'ny R1,000 kosa ny vola ahodina ho an'ireo mpampiloka. Farany any Mali, miaramila néerlandais iray no avitra somatsara ho Malialina nandritra ny fanafian'ny tafika frantsay ny tobonisy ireo vondrona islamista AQMI. Efa taona nitazonana kely n'ity miaramila ity tsy fantatra ny frantsay akory ny fisiany tany Mali raha tsy tao anatin'ny hetsika mitampy adino Mali. Ny andindiny zavatra. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no natonga anay nifidy ny shampoing vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy aringotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo peri. Vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en
plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, Anoussa. Ny azo ny vanikolaka, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Miaraba to mikilasy mokivavy tonga sao indray eto anatin'ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV miarabanao ihany koa natratry ny fety ny Pasika sy ny alatsinainy Pasika tamin'ity anio ity ny vaovao mikasika ny toetry ny andro avy hatrany isantarantsika ny fiarana amin'ity anio ity mbola mijanona ho andro ratsy aloha hatreto ilay hitany amin'ny faritra avaratra tsinanan'ny nosy La Réunion izay tsy nietsika firy ny heriny tamin'ity anio ity mandidina ny 10 kilometatra ny nosy La Réunion no misy azy mizotra moramora mianavaratra andrefana raha ny vinavinany sampanampamatatra ny toetry ny andro any amin'ny nosy La Réunion mety ho tafiditra ny izy mahazao ho any an-toerana ity andro ratsy ity izay mifindra toerana mahavita 120 kilometatra isan'ora eo ankehitriny andrasana akaiky ny fivoarany tsy misy atahorana aloha izany hatreto ho an'ny toetrandro eto Madagasikara. Fa mandidina ny fetin'ny Pasika izay indrindra dia lamina ny fetin'ny Pasika sy ny alatsinainy Pasika teto andrenivohitra sy ny manodidina amin'ny ankapobeny ny telona olona iray kosa ny farina indray kiba 10 no naratra vokatry ny fifanosena ijery fampisehoana iray voadonan'ny moto iray efa voadonan'ny fiara 7 nandalo tao amin'ny sampana vonjitaitra Omaly tsy nisy ny maty 7 no tsy maintsy nahiditra hopitaly Sorakotindriny. 10 no naratra mafy vokatry ny fifanosehana ijery fampisehoana iray teny an-tanimena androany. Naratra sy nisy fahatapana avokoa izy ireo vokatray raha nitatitra avy eny amin'ny sampandraraha misahana ny vonjitaitra amin'ny HIRA. Tsy nisy ny maty, olona iray hafa no niditra hopitaly vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Ity raim-pianakaviana iray ity 10 taona voadonan'ny moto teo am-Pasika nalefa ny dokotera nody kosa izy noho tsy fananany vola anaovana radio. Dia no voadona amin'ny moto dia lasa nitsoaka le moto avy eo. Dia avy eo dia za matsapatena zany fa tonga dia nakaty amin'ny hopitaly satria ato amin'ny tena kotokoato na rary be mihitsy. Rehefa tsisy saika natao radio tompoko dia tsisy vola ho azy za tsy manam-bola mihitsy na ny ariary aro aho. Dia zao nataony hoe tsy maninona hozy izy fa tsy maninona hozy izy fa paracetamol avidiana hozy izy aloha manala an'le fanaitainana. Tena atahorana ihany ato amin'ny kotokoato satria nitindrin'le tena blakaran'le moto mihitsy ato amin'ny kotokoato dia marary be mihitsy. Efa za tsy manam-bola tena anaovana radio dia miandry an'izay rariny fotony aho zany tompoko. Ireo ny tatitra vonjo maika ho an'ny androany hatramin'ny ora nandalovanay teny an-toerana tamin'ny 4 ora sasany. Tany Antsirabe, raim-pianakaviana iray kosa ny fantatra fa niletika tao amin'ny farina indray kibo tolakandro io. Tsy mbola hita kosa ny fatiny hatramin'ny fotoana nanoratanay. Omaly, 7 no nandalo tao amin'ny sampana vonjitaitra, 7 amin'izy ireo no niditra reanimation, 5 kosa no tsy maintsy nandalo fandidiana. Niady sy ny famono ny 570 amin'izy ireo ary niditra hopitaly avokoa ny 420. 20 no niaran'ny lozam-pifamoivoizana, 7 no voaterina hiditra hopitaly. 4 ireo naratra vokatry ny fianjerana sy ny loza madinidinika tany amin'ny tokantranony, 2 tamin'izy ireo no niditra hopitaly. Olona 2 kosa no nitsoaka ny hopitaly. Amin'ny ankapobeny 770 ireo nanao radio hatramin'ny Omaly, ny 10 amin'izy ireo dia vokatry ny zavanitranga teny an-tanimena avokoa. Tsy mbola nisy kosa ny niditra hopitaly vokatry ny fanampoizinana ratsakafo tao amin'ny HIRA hatramin'ny 4 ora sasany hariva teo. Heverina moa fa vonjy maika ihany izay tatitra izay amin'ny ankapobeny amin'ny fotoana andehanan'ny mpitsangatsangana mody no tena mahabetsaka na ny loza mpifamoivoizana raha ny zava-misy isan-taona no jereny iverenantsika no vokatry ny fetin'ny Pasika izay raha ampitso ato anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany.
fa fankalazana ny pasika teny amin'ny akamasoa andralanitra maherin'ny 7 arivo ireo kristianina nandrapeo fanomezam-boninahitra an'i Jesosy Kristy nitsangako velona nampiavaka ny sorona masina ankoatry ny firedon'ny hira ny fiatsika sy ny diana ataon'ny kristianina teny an-toerana taorian'izay samy namonjy ny satokantrano ny mpino ary nanomana sakafo miavaka amin'ny andavanandro ny akamarony torak'izay ihany koa ny be antitra niala tamin'ny mahazatra tanteraka Oliva antitra niala. Pasika tsy misy fiatsaram-belatsia nanomezan-danja ireo mahantra sy ireo olona mila fanampiana. Nanakoako erany akamasoa ny feon'ireo kristianina tonga nanatrika ny sorona masin'ny fankalazana ny Paka. Mampitovy ny mahantra sy ny manan-katao manoloana an'Andriamanitra amin'ny fihetsika sy ny fitondrantena ny Paka araka ny toriteny ny Père Pedro. Voavonjy ianao, raiso Andriamanitra ao amponao ary manao varosoa koa ianao amin'ny ankohonanao, fianakavianao, amin'ny fokontany misy anao, fiarahamona misy anao, amin'ny tandrazana misy anao. Jesosy nitsanganko velona dia hita ao amin'ny rahalahy sy anabavy rehetra izao. Ka dia aoka isika mandray ampitiavana izany afatra Jesosy, mitondra fitiavana tsy isy fetsy, mitondra fanavotana, famonjena ho anao, ho antsika rehetra. Tsy maintsy atao ny miara-miangona ho an'ireo mpino rehetra eo amin'ny akamasoa io fitaizana ara-pinoana io izay mampiavaka ny eny an-toerana. Aorian'izay vao samy mamonjy ny isan-tokantrano ny fianakaviana miroso amin'ny fikarakarana ny sakafo. Mpivary-boankazo no asan'ity renim-pianakaviana ity, raha toa ka mpanangona voankazo kosa no asan'ny raim-pianakaviana. Valo mianaka izy ireo miezaka ny mifaly ary efa nomanina hatramin'ny fiandohan'ny-taona ny fandaniana. Mba hoe fiarahana amin'ny sakafo manasa ray aman-dreny dia izay mianakavy kely ihany. Isan'andro izay matetika koa ny raim-pianakaviana tsy eto fa miasa dia izay mianakavy kely ihany miaraka. Ohatra hoe andavanandro izao dia hanana ohatra. Fa rehefa fety dia atao tsaratsara. Ohatra hoe hena na trondro. Isan'ny tombony ananan'izy ireo eto amin'ny akamasoa ny tsy fandoavana hofa-trano na dia kely aza ny fidiram-bolan'izy ireo. Misy fiantraikany lehibe amin'ny fiatrehanany fety tahaka izao izany. Ho azy mianakavy ireto na ahafahany niompy-gisa iray atao laoka ny alatsinain'ny Paka. Ianao zao ty vorona ty efa nopiko teo amin'ny efa bolana teo. Dia metina hitsangatsangana rapitso. Ataona saosy dia hitsangatsangana. Ankoatra ireo ny be antitra miisa 7.70 eto amin'ny akamasoa ny karakarana sakafo matsiro ihany koa raha isan'andro vary sy laoka nampiana lasary sy tsindrin-tsakafo izany ho an'ny fetin'ny Paka. Tsy afa-mivoaka kosa nefa izy ireo noho ny fanterana saingy taratra teny amin'ny endriny ny tsikitsiky. Raha vao miteny hoe akamasoa mbi an-tsaina avy hatrany ny olona sahirana nefa vonona iarina amin'ny fiainana sy ny fitaizana ara-panahy. Ity toerana ity nahitana fandrosoana tanteraka nandritra ny 520 taona nijoroany, ahitana sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa ary lycée sy université ho an'ireo ankizy mpianatra mahery ny 504,000. Fa manodidina ny iray hetsy ariary kosa ny vola nomanina ho an'ny fianakaviana iray amin'ny ankapobeny ny hatrehana ny fivoahana ny alatsinain'ny Pasika tamin'ny tian'io ity sakafo amin'ny ankapobeny no noezahana ny avaka amin'ny mahazatra tsy nisy hoenti-manana manokana hiatrehana ny fetina dia nilatsaka taorian'ny farany volana izany ho an'ny fianakaviana sendra ny mpanao gazety amin'ny tian'io ity tsapandroany fa maro no miezaka amin'ny fetina dia miafiafy azy. Lili Rapiata. Tsy misy ny hoe karazana sakafo manokana malaza amin'izao andro fety izao sakireo nahazatra hatramin'izay toy ny misaosy ny paty, vary sy laoka ary ranom-boankazo vita any an-trano no sakafo homany sarama-bahoaka androany. 9 ariary hatramin'ny 1 ariary amin'ny ankapobeny no vola noman'ny fianakaviana ifalifaliana ho an'ity fetin'ny alatsinain'ny Paka ity. Maro ihany koa anefa no safidiny tsy hijery ireny fety aman-danonina samihafa andoavam-bola ireny fitsangatsanganana tsotra no natao. Fiaraha-misotro sy misakafo eo amin'ny mpianakavy mivoaka amin'ny toerana mahazatra tsy andaniam-bola firy ireo no zava-dehibe ho any ireto sendrana ireto. Tsy jiringa misy nomanina fa teo tanana ihany no navakivaky fa tsy misy manana omanina izany tsony izao. Tsy efa sarotra be izao fiainana tsika hoe omanina fa hita teo ihany ohatran'ny fiainana andavanandro ihany. Ny sakafo amin'ny ankapobeny no nentin'ny maro nanamarena sy nampiavaka ity tontolo andro ity. Manodidina ny 9 alina no natokana ho an'ny sakafo ho an'ny fianakaviana misy olona enina.
vary loaka vorona ary fanokafam-bavony miala amin'ny mahazatra ireny no hita teny amin'ny fisakafoanan'ny mpitsangatsangana. Mitondra sakafo ka mitondra sakafo avy any an-trano dia miboisson sisa vidiny aty atoerana aty. Sakafo nentinay ve vary dia loaka dia entrée dia jus isan-karazany reny miavaka kely amin'ny sany. Hoana aloha dia teo ny pâte jaune dia teo ny mba nasiana kely tsirano vola ndray fa mba jus star dia mba nisy kely anakisaosy vorona kely mba nohanina fa tsy hoe lavitra. Etsy andreo tsy afa-misaraka amin'ny fotoana tahaka izao ny fivarotana sakafo teny amin'ny manodidina ny toeram-pitsangatsangana ny ranom-boankazo sy ny gilasy no isan'ny betsaka ary ilaina fahamalinana na atrandry ny fanjifana azy amin'ny ankapobeny samy nanao izay anamariana ny fetin'ny alatsinain'ny Paka araka izay fahafahana nanao ny tsirairay. Mbola teny ampitsangatsangana teny an-trano soavaly hazo na cheval de bois isan'ny kilalao larana fahiny tsy dia malaza intsony nefa ankehitriny izany saingy mipoitra rehefa fety tahaka izao mbola ny larana izy ireny androany nampatsiahany kilalao fahiny izany ho an'ny maro karazana kilalao tsy fahita isan'andro kosa ho an'ny ankizy amin'izao fotoana ariary zato hatramin'ny 200 ariary dia efa mahazo tapakely hitangenina ity kilalao ity ndao ary hitangena cheval de bois miaraka amin'ny Olive Andriniala. Izany tsy natsiaro fa rehefa fetina kermesy na fetim-piangonana na foara dia tsy maintsy mitaingina cheval de bois. Karazana kilalao mampifondrina ny mpiray tanàna ihany koa ny cheval de bois noho izy mahavita mitety tanàna rehefa miakaboaka tratrany ambanivohitra. Tsy mbola le filaza ny soavaly hazo na ny cheval de bois, tsy andro ireo ankizy ny natongavany alatsinain'ny Paka raha nambarany ireo ray aman-dreny sendranay. Tetỳ amin'ny bypass hatramin'ny zaza voatrotroina entina mitaingina soavaly hazo. Mirimorimo ny fiodin'ireo soavaly hazo irairay eo amin'ny 3 minitra eo ahavitana fiodinana mahery ny 700. Tsy mampaninona ireo ray aman-dreny nefa izany fety ny andro ary izay mahafaly ny ankizy no atao. Ankoatra io ho an'ny ray aman-dreny sasany sady entina manabe ny zanany ahafy sahady ny fialam-boly toy izao. Tsy matahotra izay satria andro iray io dia mba mitondra anazy ety miala fa manangona izy gotehany angoniny dia iny no entiny. Mitondra ny ankizy mijery mba milalao efa mahazatra efa zatra mitaingina an'iny ankizy dia tsy maninona. Fa maina tsy toy ny tamin'ny herintaona lasa kosa ny tsena ho an'ireo mandraharaha eo amin'ny sehatry ny fampialana voly toy ireo soavaly hazo. Tsy maty antoka izy ireo hatreto saingy zara kosa raha mahazo tombony. Hatramin'ny 9 alina no azo ao anatin'ny iray andro rehefa fety. Androany tamin'ny 2 ratolakandro eo amin'ny 3 alina eo no mbola azo. Isan'ny mampitangana ny maskarena ny fampiasana solika ampandehanana ny zavamaneno sy ny fitaterana ny cheval de bois. Saika hoe misy vile tsabona sa hoe ahoana mipetran'le fiainana izany fa hita hoe vitsivitsy izany io raha par rapport misy ataony tena ny arizato dia 200 ny ankizy arizato dia ny devi 200. Mampiavaka ny soavaly de bois zany dia ilay izy mora. Le eo amin'ilay hira koa zany izy mba manataitra olona. Mbola kilalao mandritra ny fety an-trano raha ny lalàna ny feno 220 taona no miakatra no afaka mandray anjara amin'ireny filokana ireny ary voararana lalàna ny filokana Ankalamanjana androany tsy nisy fetra taona io nanenika ny tapitanety ny filokana ny loka avokoa ny ankizy hatramin'ny olon-dehibe ary 10 hatramin'ny 1 alina ariary no azo apetraka ao amin'ny tourniquet sy ny kodikely na ny couscous ka miainga hatramin'ny 1 alina ariary kosa ny vola ahodina ho an'ny pamploka ka eto Andretsilavo. Karazany maro ny filokana hita teto amin'ny bypass androany: tourniquet, tsipivola, tsony tavoangy, loto, rami, dômy, antsapaka, kodikely na kasokasoko. Nandray anjara avokoa na ireo tsipiloka azy. Tsy zatra amin'ny lalao antony afa mba milalao androany mba manalaza. Metaka 40 dia penarivo. Metaka 10 dia pena 2000.
zay foana na fametraka andavanandro zany mo tsy afaka amin'ny lalao mihitsy zay zany raha vao hoe andavanandro zany raha tsy fetatra an'izao e tsy fetatra zay fa mba afaka amin'ny lalao kely. Isan'ny nanintona ny maro ihany koa teto ny kasokasoka. Ahitana ity karazana lalao ity avokoa manerana ny nosy rehefa fety na vory-vahoaka. Tsy misy fetra farany ambany, mandeha avokoa rehefa vola. Misy kosa ny fetra farany ambony na plafond, miankina amin'ny vola eo ampelantanan'ny mpampiloka izany. Ny anay zao ny zakana eto zao 500 jusqu'à 20 plafond farany. Zay zany zakanay farany. Tsy mila vola be vao afaka manao ity filokana ity. Ho an'ireto lehilahy roa ireto, iray alina ariary no volanentina, manantena ny hazo 3 eny izy ireo. Vola entinay avy an-trano zao to 50 to fa tsy dia manana pobetsaka. Any mandra-parivo ihany aloha mety mahavita ny efatsalo eo zay raha 3 alina araka izao mbola variana ny olona alohan'izao e. Mbola variana. Tsara aloha zay aveo. Araka izany, misy amin'ireo miloka no very vola, miteraka fikinan-doana dépendance ary mitazona ny larana faharoa aorian'ny fisotroana toaka ny loka ary mahatonga izay miankin-doha aminy angalatra sy varim-pananana. Antony mahatonga azy ireny ho voarara ho an'ny ankizy tsy ampy-taona izany ary tsy azo atao ankalomanjana ihany koa. Ohatra amin'izany ny tourniquet. Fa rehefa vita ny fitsangatsanganana dia tsy maintsy mamonjy fidiana ihany koa manofa fiara. Mitondra fiara manokana vahaolana isan'ny safidiany ny mpitsangatsangana mialoha ireo hisoroana ny fahatarana amin'ny fidiana vitsy ary manararaotra mampiakatra saran-dalana ny sy mihodina an-dalana ny taxi be araka ny fitaraina ny mpitsangatsangana rehefa fety tahaka izao. Antony safidian'izy ireo ny fanofana fiara manokana mitomby ihany koa ankilany ny vola miditra ho an'ny fitaterana sasany toy ny cyclobus. Lili Rapiata. Ety amin'ny bypass ny tombo avy telo eny amin'ny asa andavanandro ny vita ny mpitatitra cyclopus iray nandritra ity tontolo andro ity. Maro ny olona misafidy ny cyclopus ialana amin'ny fitohanan'ny fifamoivozana sy ny ainandro. Manodidina ny 10 ariary ny kory iray ho an'ny cyclopus mahatratratra amin'ny 2 ariary ny tombony raha toa ka 5 ariary ny versement isanandro. Vitany ary tsy voisanay tsony. Dia mandeha fotsiny dia mandeha na misy zay mitsoraka, misy miandry toro, dia misy sasany manao spécial any. Akoatra izay ialana amin'ny fiandrasana sy ny fiadiana taxi be amin'ny ariva, misy ihany koa ireo fianakaviana no misafidy ny manofa fiara manokana. Manodidina ny 5 ariary amin'ny ankapobeny no fan'ny fiara mahazaka fianakaviana iray. Ny fianakaviana sasany kosa ny safidy ny hitondra ny fiara manokana ka ny lasantsy no nanokanana volana manodidina ny 5,000 sy 2 ariary. Kaviana ihany ka. Ny zao carburant 100 000 dia mahatonga anay ety zay rehetra soavana mipetraka. Toko efa zao fataonay zany zao. Efa mba mitsangatsangana zao zany anay dia efa mba miara mirona fianakaviana mba mitondra ny fianakaviana mamalifaly ihany. Dia efa nasiana voany aloha tamin'ny maly anay dia efa nanisy carburant. Akoatra ny sarandalana sy ny taxi be mihodina an-dalana, tsikaritra ny fitohanan'ny fifamoivozana vao maraina. Tsy nisy fiantraikany tamin'ny sarandalana ho an'ny cyclopus izany na dia nahazo laka sy ny tombo isa azy izy ireo mihoatra ny andavanandro. Izao arivo izao, mitohana avokoa ny ankabeazan'ireo lalana miditra eto Antananarivo toy ny lalam-pirenena faha-7 hatrany Ambatofotsy, lalam-pirenena voalohany hatrany Vodivorona, lalam-pirenena faha-2 hatrany Ambohimalaza. Fa isan'ny toerana no tsy dina ihany koa nandritra ny andro fety mitetsy amin'ny Trabona Andotapenaka. Nangingina ny fety ho an'ny ankamaroan'ny Trabona hatramin'ny 503 mbola tavela teny amin'ny toerana tahaka ny isan'andro ihany koa ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika. Tsy nisy ny hoe fijerena azy ireo manokana dia teo amin'ny ara-tsakafo azy na izany aza nefa nao izay nampifaliana ny ankohonany ary niezaka nanao laoka tsaratsara kokoa hatrany ny isa-tokantrano an'ny ankamaroan'izy ireo kosa dia ny aina tahaka ny isan'andro ihany no ny fahasahirana na fehiny sananao izay hoafan'izy ireo mbola tsy nisy resaka nefa nifidian'izy ireo hatreto. Fanampanazavana isy sansasany tamin'izy ireo. Henan-kisoa sy le mavomavo. Henan-kisoa sy le mavomavo. Dia manasiana jus kely.
nandro sakafo dia nihinana dia nanao jus kely tao an-trano tao dia avy eo tena dia nitsangatsangana nitikodina tany tambary rehetra tany dia miverina teto aloha tsy fantatray fa miankina amin'izareo ihany izay tsy fantatsay tsy mbola nitenen'izany izy ie dia mandra-pahatenena zareo moa dia aloha zany dia mijanona eto izay tsisy na amin'ilay oety manana mihitsy ny tsisy dia mena ohatry ny fiainana isan'andro ihany izay izay no mikasika ny fetin'ny pasika sy ny alatsinain'ny pasika vaovao ny kolotsaina kosa fampisehoana indroa misesy no tanterahin'ny lolo eto amintsika ny 4 sy ny 9 ny volana aprily ho avy izao ity mpanakanto ity izay nigadona teto Madagasikara ao Omaly mpanakanto manana ny lazany ary nitondra avy ny sehatra ny kanto malagasy lolo ventsona mandritra iseho sehatra indroa miataony io ny hira manana ny lazany sy tsy afaka ambavany maro tolotanina ho an'ny mpiray-tany razany fanampanazavana ny zavatra rehetra ny vola rehetra azo dia ny ametsika ny laionsa ahafahany manohy ny asa soa efa fanaony hatramin'izay fanao amin'ny asa soa any amin'ireo le avatsika le mila fanampiany zany dia izay mihitsy no anton'le izy izay ny tena antony natongavako aty azoko ny natao ihany hoe tonga mihira dia avy eo mandeha mba fa amizao mahazo ny firenena zao mba misy zavatra kelikely izy mba azo atao dia mba ataoko aloha le izy eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray miaramila ny irlandais iray no afaka teo am-pelatana ny vondrona mpampioroa rakimina Al-Qaïda ny Maghreb islamika efatra amin'ny volana novambra 2024 no nalain'ireo avy amin'ny Al-Qaïda ankeriny ity izy tany Tombouctou nitafika frantsay tany Mali nanavitra azy Omaly tany avaratry Mali taorian'ny fanafiana ny toby nisy ny vondrona akimisy salamarabatana ity miaramila nalaina ankeriny ity efa taona aty aoriana araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny filaminana frantsay nanambara kosa ny Flo Hollande androany fa tsy nahalala ny fisian'ny fitazonana ankeriny ity teratany ny irlandais ity izy ireo mbola tsy mijanona eto ny hetsika amin'ny atao amin'ny fanjakana islamika ny Mali miaramila 3 arivo avy amin'ny firenena maromaro no efa nanampitosika amin'ny fametrahana ny filaminana any antoerana raha tsy ahivina ny volana novambra taona 2023 namoa ny vondrona akimitany amin'ny ateriny eto ny horonan-tsary maneho ny endrika ity miaramila nalaina ankeriny ity nandritry ny arivo andro nitazonana azy niaraka tamin'ny teratany frantsay iray izay avitra somatsara ihany koa fotoana fohy taorian'io takalohan'ny famitsorana jihadista efatra izay voasambotra ny miaramila frantsay tany Mali fa iverina ito toerana koa sika eto anatin'ireto vaovao nisongadina tamin'ity anio alatsinain'ny pasika ity vokatra vonjimaika nitelina olona iray ny fariana ndraiky Batsirabe tato anatin'ny fetin'ny pasika 10 no naratra vokatry ny fifanosehana ijery fampisehoana 7 nandalo tao amin'ny vonjitaitra Omaly 7 no tsy maintsy nampidirina hopitaly fa mikasika ny toetry ny andro kosa tsy mbola atahorana isy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ilay andro ratsy any amin'ny faritra avaratsy atsinanana ny Nosy La Réunion fa feno eritona rahampitsy kosa ny antombohany ny fandarana tafatafa amin'ny Cool FM anao tamberina fohy amin'ireo fandarana efa vita araka izany ny onjapeo ny 7 averina amin'ny ampahany loha hevitra efa nifampiresana tamin'ny vahiny nandritra izay herintaona izay dia efa sanadimy minitra avy ireo vahiny ireo ankoatry ny rahira eny tena niendy izay ihany koa no entina manakatona ny fampalamavao tamin'ity anio ity mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitsy indray veloma toko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny Magazay Baolay.
miaraka amin'ny vaoliny afaka tsara ny tasy kely dia mandrotra be vaoliny mora sady mandaitra ny fahampalalamba avao dia niarahanao tamin'ny sokavitra baolay vaoliny